fitiavana ny neny. Maristops Madagascar zany efa hatramin'ny 2004 ny nahazo label voalohany hoe amidy bebe sakaizan'ny zaza satria nisy critère apetraky ny ministère fahasalamana zany hoe arahana zay anao dia mahazo an'izay label izy. Dia nisy amin'izao semaine les campagnes ny allaitement maternel zao zany dia miverina ny revisiter ny centranay ny ministère dia mahita mbola miatra tsara daholo ny fepetra misy folo moa misy an'ilay izy mbola miatra tsara daholo ny fepetra dia mbola miverina ny renouvelena zany ny label. Mety mbola izy foana ezaka ao atao manokana zany mitohizan'izay fahazahoana label avy ana ministère. Zay moa zany efa depuis 2016 dia efa lasa tena hoe fomba fiasanay andavanandro zany dia izy karakara manokana ndresy zaza araka lefa nafahafananay dia mbola hotohizanay foana zany io ezaka io manomboka nalaina hazava directeur de programme STOPS. Fitiavana ny neny. Masaka.